vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny foravoravo no iaonako amintsika menakavindray a mpanaraka ny fandarana eto amin'ny Facebook ny tambanjotra serasera maro isan-karazany na YouTube ihany koa ity fandarana ity mo raha ny tena marina dia natokana manokana mba ho atsika tia ivelany Madagasikara tia France Europa ray manontolo aty Amerika aty Dubai aty zay toerana misy atsika rehetrarehetra manerana zao tontolo zao Maurice La Réunion dia natao atsika ity fandarana ity nefa na zanaty zany aza tsy manakana atsika eto Madagasikara ihany koa tsy anaraka izao fandarana manokana izao satria ny fandarana eto Madagasikara be da be manaraka ny ivelany ko maninona moa ny fandarana avy makany akany ivelany tsy azo arahantsika eto Madagasikara fa afaka manaraka daholo ihany tsika na mitambajotra serasera na amin'ny télé na amin'ny radio ihany koa eto Madagasikara nanokana fotoana ny tenako mba hifampitafatafana manokana amintsika rahalahy sy anabavy aty ivelany satria tsotra le antony misy zavatra tsy mahazo ny olona eto Madagasikara mihitsy fa mahazo atsika aty ampitan-dranomasina aty misy fiainana zay tsy mahakasika fiainan'olona any Frantsa koa nefa fa mahakasika ny fiainan'olona aty ohatra resako amin'izany a ny olona aty Madagasikara ny vahoaka malagasy dia anisan'ny zavatra tena mahazo azy dia ny fahantsana lalina loatra na sakafo hoanina aza manahirana ny asa manahirana ny fidiram-bola manahirana trosa miopapana tena hoe zany anisan'ny zavatra mahazo malagasy fa ny malagasy indray dia mafitoto aty Madagasikara mafitoto amin'ny resaka aina na tsy dia mihinan-kanina manahoana ary mbola eny ihany na tsy dia misy sakafo aza na tsy dia misy vola hihinan-kanina ary na tsy miasa ary ohatra ny velombelona eny ihany mafy ihany zany hoe raha fahasalamana zany ny resahany eto Madagasikara dia tena mafy ihany ny malagasy raha resaka fahasalamana misy ihany ny marary betsaka ihany ny marary fa amin'ny akapobeany tsy dia mitovy ny aty Frantsa tsy mitovy ny aty Europa fa hita hoe mora tsabony eny ny gasy mora tsabona dia velombelona eny dia mora sitrana eny ohatr'izany fa ny fahantsana ny tena mahazo aty Madagasikara dia ny aty ivelany indray nefany a na aty Koweït na aty Frantsa aty Dubai indray dia mora ahitana vola satria ny mpiasa aty Dubai ohatra na aty Koweït mikarama hatrany amin'ny 15 millions de francs mahatratrany amin'ny 700 euro 1000 euro zany efa 22 millions zany ary be da be ny miasan'izany aty amin'ny tany arabo aty Frantsa zany hoe misy vola ihany koa aty Frantsa fa ny tena olana aty indray dia misy aretina manahirana ary raha vao aty andafy ianao na aty Frantsa na ohatr'izany aty Europa ka mararirary kely dia ohatran'ny aretina manahirakirana daholo ny filazan'ny dokotera ny aretina aty indrindraindrindra maro ny aretina ohatrany hoe mila operena tsy maintsy operena aretina avy any anatin'ny fo tsy mahita tory misy fanahy miteniteny hafahafa zany aretina cancer aretina maro ary aretina tena hoe manahirakirana ny mitsabo azy dia izay no nahatonga na hoe tena hoe mila émission manokana isika
mba tena lalanareo an'le hoe avaizy izy io de inona izy io de afaka mitesy tany atsika azotsika tsapaina hoe mampiresaka ave paster ertina satria ny olona tsy mino an'Andriamanitra moa rehefa mihain'ny fandaranao fotoany de hoe ohatrany hoe andresena lahatra anao fotsiny zany hoe jerena ny faiblessenao, jerena ny olanao, jerena ny aretinao de resena lahatra ianao iny fivavahana fotsiny de aveo tsisy nininona miovakory, tsisy niny de andao testetsikako do testetsika ao anatin'ny tony fandarany tony hoe miova amin'ny fiainanao sa tsy miova fa azotsika tsapaina tsara sitrany ianao sa tsy sitrana ka androany de mbola iresaka momba ny fo satria amin'ny fotoana iverinako eto a Frantsa afaka andro vitsivitsy iverineto de anao délivrance spéciale ho an'ny fo tena hoe ivavaka ho atsika io satria ny fototry ny olana rehetrarehetra eto aty amin'ny tany mandroso de problème anatin'ny fo zany no tsapako tao anatin'izay andro vitsivitsy nandehanako to taty a Frantsa zay dia olana ao anatin'ny fo no presque tena hoe mahatonga ny aretina rehetra olana rehetra zavatra rehetra mahazo ny fiainan'ny olona melohany zavatra rehetra nde vavaka fo ny tenako misy ohatra indrindra tompo matoky afahanakambara sy anakolazaina aminay ianao ary ny zavatra ho tenenina aminay mitenena Jehova fa vonona iain'ny mpanomponao ary ampafantaro anay ny lalana tokony izorana sy ny zavatra tena tokony atao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen. Amaky ten'Andriamanitra raitsika izay tantara efa reatsika de tsy izy akory fa tantarany Davida sy Goliata tantarany Davida sy Goliata zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo eo amin'ny randininy Samuel voalohany toko fa 7:10 andininy faraky amby 7 manao hoe Samuel voalohany toko fa 7:10 andininy faraky amby 7 manao hoe ary ilay Filistina nandrosona anatonany Davida sady teo alohany ilay lehilahy mitondra ny apinga lehibe ary noho ny jerijery an'i Davida ilay Filistina ka nahita azy de nianjonanjona taminy fa tanora izy sady mena volo no tsara tare ary hoy ilay Filistina tamin'i Davida alika nga no atony lamtena ary nanozona ny Davida tamin'ireo andriamaniny ilay Filistina sady nanao tamin'i Davida hoe avy ety amiko de omeko ny voromanidina sy ny bibidiny nofony alahy fa ho kosa Davida tamin'ilay Filistina ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro Andriamanitra miaramila ny Israely zay efa noaika hainao amen. Ny angatahako matsika mpanaraka atao amin'ny tambajotra serasera Facebook de manaova partage maximum alefaso any amin'ireny namana fianakaviana reny le fianakavitsika any ampitan-dranomasina mety marary manana aretiny reny fa anao délivrance ny tenako rehefa aveo de hivavaka ao an'izy reny alefaso any amin'ireo olona tsy tia fivavahana tsy mampaninina zay tsikera ataony tsy mampaninina ny commentaire ataony fa tsy olan'izany iresaka momba an'izay commentaire zay mihitsy androany fa alefaso any fotsiny alefaso amin'ireny olona ate tsy mino an'Andriamanitra reny reny le olona pakahala amin'ny paster ertiny reny alefaso any ty fandarany ty apartage ho any amin'ny any amin'ireny le olona tena mpanohatra an'Andriamanitra sy mpaniratsira alefaso any an'le diloilo fanosorana sy serasera malagasy serasera inona ty a Frantsa reny alefaso any andrikotoany tsy maninona alefaso any amin'iretsaretsany izao fandarany izao satria anasitrana an'ireny namatsika reny ary anampy an'izy reny itony fandarana itony zany iresaka androany mahatonga ny olona hoe inona ny mahatonga ny olona marary fo inona ny mahatonga ny areti-po ny tetikadiny de voalovoalohany ry havana de commentaire resaka hita amin'ny masonao na resaka re any sofonao rehefa mijereny ty tantarany Davida sy Goliata ity siky dia melohan'ny ady melohan'ny tena ny ady rehetrarehetra zay mitranga
ary tsy adiny Davida sy Goliata ihany fa rehefa miady aman'olona ianao na misy ady de melohan'ny ady rehetrarehetra zay mitranga dia mandefa commentaire aloha ny fahavalonao, mandefa teny aloha ny fahavalonao. Tsy mahalala anainga, tsy mahafantatra anainga, aletiko hatramin'ny farany. Ho hitatsika efa andeo fa ifampitady tsika, tsy mahafantatra ananga, raha mbola misy keo ny volavola tsy maintsy miteny. Mandefa teniteny ohatr' zany ny fahavalonao, mandefa teny. Ho hitanao ny ody ratsinay, ho hitanao zany herin'ny fivavahanao zany, siny sisa. Rehefa hiady aminao ny fahavalo ka hikendry ny ampalemy anao, mikendry ny anapotehana anao, mikendry ny andravananao ny fahavalo, mitady ny fomba anapotehana anao izy, de teny alohanao alefany, teny alohanao alefany. Ary jerevonge ohatra raha aminareo mivady fotsiny, ao atokantrano nareo mivady, inona ny zavatra mitranga aminareo mivady, ary inona mamparary ny fonao amin'ny vadinao. Tsy enao hoe ino izy ty, tsy ny vadinao mampirafy ny problème, fa ny fahafantaranao fa mampirafy izy. Rehefa tsy fantatrao ivadinao io mampirafy any ambadika any, mety manao ihany izy any, misy vehivavy miaraka aminy, misy lehilahy miaraka aminy. Rehefa tsy fantatrao io zavatra io de milamina ny sainao, milamina ny fonao. Fa amin'ny fotoana ianao manomboka mahalala fa mampirafy ny vadinao, manao adalana ny vadinao any ambadika any, de manomboka eo ny fonao, manomboka tsy mahataty, manomboka eo ny fonao, manomboka misy manindrona, misy alahelo, eo anao manomboka mikorotana ny fonao. Amin'ny fotoana ianao mahafantatra, ary amin'ny fotoana ianao maheno ny zavatra misy any ambadika any. Ary indrindra moa rehefa miresaka amin'izay ny vadinao ka miteny aminao hoe tsy tianao efa leo anao za mila lalakafa, za mila bandy bogosy, za mila mitady ohatr'izao, za tena tiananao zao, manomboka any amin'ny fonao amin'izay, manomboka miamitombo ny problème ao anatin'ny fon'ny olona iray. Resaka feo, resaka zavatra hita, zavatra heninao, zany ny mandrakariva ny mahatonga ny areti-po mahazon'ny olona. Jerevo rehefa hiady Davida sy Goliata, de tsotra be ny nataony Goliata, ary takatry Goliata zany zavatra zany, takatry Goliata tsara hoe sy melohan'ny adiavana, tsy resaka combat, resaka hoe fitaovam-piadiana aloha ny ampiasaina, tsy resaka arma aloha ny ampiasaina, tsy resaka gabarit no ampiasaina, fa ny fantatry Goliata tsara fa ny zavatra mila atao voalohany, mila atao voalohany de mila mamoaka feo aloha, mamoaka vava aloha, mamoaka teny aloha, idominena azy, anapotehana azy, alefa le feo, alefa le resaka. Ka raha voadona amin'iny le olona de lasa faible ho azy, reraka ho azy, voadona ny fony de reraka ho azy. Ary efa takatsy Goliata zany. Raha jerena ane gabarian'ny Goliata sy Davide, tsy possible mihitsy raha resaka fijery amin'olombelona, raha fijery amin'ny alalana gabarit sy fahaizana miady, tsy possible mihitsy Davida aresan'ny Goliata, tsy possible. Davida sady tsy nianatra niady, Davida tsy nianatra ara-martiaux, Davida kely bilitika kely, Davida tsy manana fitaovam-piadiana. I Goliata indray tsy andaniny sady olona ngeza be, no manana gabarit be, no olona nianatra niady hatramin'izay, miara-mila, no manana fitaovam-piadiana. Raha mpitoviana reo de ohatrany hoe akolam-piady ampiadiana amin'ny poulet de chair. Tsy possible, tsy logika le ady eto. Ary ny tokony nataony Goliata fotsiny tonga de avy andao de tonga de raikitra combat andao ifanatony.
fa tsy natao Goliata zay, tsy hoe tonga de ady de rombo de raikitra ny daka sy totondo, tsy zay, fa fatany foana le fomba fiady hoe alefa aloha ny feo, alefa aloha ny teny, alefa ny feo, alefa ny teny, de am'izay midona any ampon'ny fahavalo, midona any ampon'ny fahavalo de reraka ho azy izy, faible ho azy izy. Ary efa zavaiko ombenombeny foana ry havana, fa raha vao ny ao amin'ny fona ao ny voadona mialoha, raha vao ny fona ao ny voadona mialoha de tonga ianao de reraka ho azy, de marary ho azy, de vizana ho azy, de miditra daholo ho azy ny aretina rehetrarehetra. Raha vao ny fony voadona mialoha de na ny fikorinany raha aza ao anatin'ny vatanao de efa tsy mandeha am'izay loha ny fikorinany raha, de raha vao ny fikorinany raha no tsy mandeha am'izay loha de efa miditra ho azy ny tension, ny aretina rehetrarehetra mora miditra ho azy, de efa iny izy ty manao analyse fotsiny sisa ny dokotera na mijery amin'izay fitaovana ijereny any, de efa hoe miteny aminao fotsiny hoe tsentsina ny lalan'ny ratsy, mitsentsina ny atsy, mitsentsina ny atsy, mitsentsina ny arotsy, tonga de zay ho azy le izy. De zany daholo tany taty a Toulouse, tam'izany nandalo tao Toulouse nahita madama anankiray zay, nizaza tantarany amiko pastera marary ny zanako, filazany dokotera n'io zanako pastera voana cancer, tena tsy hitako pastera tena, de tena ao pastera le zanako izy hatramina enony fa voana cancer izy pastera hatramina enony, de faible izy ao an-trano de reraka izy de tena marary izy ao an-trano. Ino ny dikan'izy? Hatramin'mbola tsy nahafantaran'le madama kely, hatramin'ny tsy nahafantaran'le zanany an'le hoe voana cancer izy, de matanjaka ihany le madama, matanjaka ihany, fa voany teny azy ny dokotera aminao voana cancer ianao de nanomboka faible tanteraka, ary vetivety kely ny fiombon'ny aretina. Le feo re, le zavatra rehany no nampiombo vetibety, de le mamany nafinaritra tam'izay le mamany, tena za io ary ne pastera reraka ny ahy, malemy ahy tena. De hitanao fa na le mamany korana ianao n'izy ny fampiampitao de tonga de faible, de le mamany moa ny hitako teo de nampahery an'le mamany a, mitsakay ianao fa ianao sitrany ianao hoe jerenao a para vao matanjaka amin'ny fonao, satria any amin'ny fonao zao natake ny devoly am'izany. Inona tokoa voana ianao an'iny le madama le mamany de tonga de natanjaka, ny on zay ny apitson'iny salama le mamany, manao any ianao zao matanjaka pastera hatramin'ny aonatsika omaliny, matanjaka salama tsara, tsy nararirary tsony a, tena henoko tena ao tsara pastera, ao anatin'ny fo, na le raha matoara tratrana gripa ho azy le mamany, tratrana tazo ho azy, lasa ohatrany faible ho azy, lasa reraka ho azy, tsy mahina kanina ho azy, tsy mahita tory, ka le izy tsy problème tsy fahita tory, tsy problème taolana sy ozatra ny nampalemy azy, fa le fony voadona na ianao le vaovao mahakasika anjanany, zany le izy. Ary efa ombenombeny a miteny amintsika foanan'izay hoe presque ny aretina rehetrarehetra zay hitanao io, indrindrandrindra aty a Frantsa, aty Europe, aty ivelany aty, de zavatra avy any anatin'ny fo, aretina avy any anatin'ny fo, ny zavatra midona any anatin'ny fo. Zany daholo io rehetrarehetra io ry havana malala, mahatonga n'io zavatra tsy vanimbanina io, mahatonga ny olona malahelo lava, kizitindava, ino izy ty, marary lava, faible lava, tsy mahita tory lava, tsy mahina kanina, manana problème amina fifandraisana aman'olona, atao anatin'ny fo daholo io, avy eo anatin'ny fo. Lay areti-po nefa tsy avaza fa avy amina commentaire, zany natonga ny Goliata fantatry, Goliata tsara hoe ny fomba fiady voalohany tsy mampiasa fitaovam-piadiny, ny fomba fiady voalohany tsy le instrument tsy arma eny ampelantanany, fa vava aloha ny ampiasaina, vava aloha ampalemin'ny fahavalo, ampalemin'ny fahavalo, vava aloha. Fa rehefa tsy mijery commentaire ianao, rehefa tsy miheno commentaire ianao de matanjaka mandrakariva ianao. Zany ingery olona no fahatakaran'ny pasteur Ertiny, pasteur Ertiny Randriary Malala, misy fahavalo, maro fahavalo, fa maro ihany koa mpity, maro ny olona matsapa fahagagana atao amintsika maro ny olona sitrana, presque reny olona rehetrarehetra 90%.
reny olona tonga mivavaka atao vaony oloko manerina amin'ny Madagasikara vahoaka manetsiny amanapitrisany reny olona mafiany Coliseum reny olona eraky ny Kianjabe Mamasina reny olona vahoaka bisaka ny Sabotsy reny olona natsapa fanasitranana daholo reny nandray fanafahana nandray fitahina nandray fahagagana niova amin'ny fiainany afaka tamin'ny toka afaka tamin'ny sigara afaka tamin'ny rongony afaka tamin'ny tsy fahitatory afaka tamin'ny fahantrana nahita fahagagana reny olona reny matombo sikitra mivavaka atao amin'ny trano fivana vaony oloko ato manaraka an' Jesosy manompo ny tompo fa tsy vitsy any ko ny mpanakiana tsy vitsy ny mpanaraty tsy vitsy ny mpanenjika ary mamoaka vavy reny mamoaka vava ny fahavalo manaratsy manarabo manina miteny fa izao ny secret pasteur Tina tsy mamaky commentaire sady tsy miaino ary ny aza ny tena siko mafy tsy le olona manoritra commentaire manaratsy anao anatin'ny Facebook fa le olona mitondra tatitra le mohoatra ny olona eo akaiky eo ohatrany hoe olona manakaikaiky de zao nge pasteur ny tenin'le olona fa malahelo anao mihitsy ay zao ny tenin'ny olona amin'ny commentaire iny le olona mitondra tatitra na iny na siko mafy fa tsy le olona atao anaty Facebook eto fa za tsy mamaky commentaire alefako fotsiny amin'ny bomba alefako fotsiny azy alefako ao de zay tratrany any tratrany de zay lazainy eo lazainy satria reny olona manao commentaire reny koa ny marary fo izy de ny azy zany tena velako mihitsy avoay mihitsy ny alahelonareo anatin'ny commentaire satria ny tanjon'ity fandarany ity ange de ny asitrana ny areti-ponao analanao anatin'ny areti-po ka hitanareo reny le olona miady reny na olona mifamaly na mpivady mifamaly na olona na mpizobavy na mpiotry de misy karazana olona le tsy mety mihitsy tsy afapo mihitsy izy tsy afapo mihitsy raha tsy miteny avy aloha mihitsy aloha amoaka ny atapoko avy aloha mihitsy aloha hiteny avy aloha de rehefa avy miteny izy mamoaka ny eo am-pony de maivamaivana ny fony ka ny anisan'ny za zo anisan'ny efa mampiasa tetika io ao anatin'ity fandaran'ity sady te hanasitrana ny areti-pony reo olona le tsy tia reny le mpanenjika fivavahany reny te hanasitrana ny areti-pony reo le olona makala fivavahana makala an'Andriamanitra de avela mihitsy izy amoaka commentaire le teo am-pony na anopa izy na hiteny ratsy izy na hanambany izy alefaso mihitsy de ataovy mangana mihitsy pasteur teny ataovy mangana amin'ny commentaire mihitsy de ataovy angaredona alefaso de avoay mihitsy le atenanam-po de rehefa tsy afapo amin'ny commentaire kiray de ataovy akoroa rehefa tsy afapo amin'ny fandrona ataovy telo na efatra na dimy de alefaso fa enoetra amin'ny farany fotsiny fandaharana zay zany zavara-pahereziko anareo de apartao am'ireny le namana le tsy tia fivavahany reny apartao am'le namana le hitanareo le marary fo amina fivavahany reny izy apartao aingana mihitsy ty fandaharana ty de ataovy manao commentaire izy fa izao no ampitaiko indray anareo mpino anareo mpanompon'Andriamanitra aza mamaky commentaire raha tsy te arary fo satria misy zay foana nitetika adiny devolo sy favalo alefa ny feo alefa ny commentaire alefa ny io alefa ny fanadotonanao de iny anao mamakimaky commentaire eo de iny anao marary fo de iny anao faible fa tsy mila miainy ny feo Goliata avy aloha fotsiny izy ikipetsopetsoko ao avy aloha izy iteniteny ao avy aloha ilaza je filazany ihany izy fa hositrana ihany ny areti-pony izy le mamoaka ny eo am-pony iny ane de zao miara-tsabona daholo tsy ianao ihany tsy ianao hoe tsy ianao mpino ihany ane no tsabona amin'ity fandarany ity fa na de reny ohatrany hoe fahavalotsika reny ary izy anie mieritreritra hoe fahavalotsika androany fa rapitso izy jerenareo fa izy mihitsy no lasa mpitory teny aorina kely ao ho mpitory filazany tsara de anana fahasambarana be ohatra amin'ny pasteur tiny izy anana fiadanana be fifaliana be ohatra amin'ny pasteur tina ohatra n'zao hitanao zao pasteur tina zay ny anisan'ny secret tsy miaino commentaire tsy miaino feo favaly tsy miaino zay kianiny olona alefako fotsiny de zay donany any donany alefako fotsiny de mahafinaritra fa misy olona voavonjy ihany misy olona afaka ihany ka io no anisan'ny problème ny olona io no anisan'ny olana mahazon'ny olona miaino resaky ny olona zao ndray ny teniny zobavinao hoe zao ny teny fosainy zobavinao ianao de ianao mihitsy araha misy fotoana no misikotra ianao misy fotoana misikotra aviany ty andana mody makany de tenenao zao izy mody sokiry ny vavany de tenenao ty amiko inona ndray nataony inona ray ianao mihitsy nke no mitady lozy
ianao no mitady loza izy ianao tsy arary fo, ianao ihany tsy mitady problema ho an'ny tenanao, ianao no misikotra de avy eo anao miaina andana raha iny vadiko iny de andana zao de tena ianao de ianao ihany manao compte faiky ao anaty Facebook ao amandrianao ny vadinao, amandrianao ny vadinao hoe mitsapaiko raha côtine lehilahy na manaiky côtine lehilahy na manaiky côtine vehivavy de anaova côte faiko asiko sarina vehivavy anina de asiko sarina lehilahy de mody côte koa de ianao ange mitady problema ho an'ny tenanao e. Aizy ianao ny tsy arary fo, aizy ianao ny tsy arary andoha, ary zany ny ampaherezako tsara tsika pino. Hitanao tsika pino, itsika de manana secret, ny secret tsika de zao, ianao tsara tsika pino, eo ampilatanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ary marina manakariva le tenin'Andriamanitra milaza manao hoe izaho Jehova miady am'izay miady aminareo. Zany nge ny tenin'Andriamanitra amitsika e. Ianareo angina fa Jehova iady ho anareo. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra za mitatana anao mitanakavanany fahamarinako. Hozy mivolaza ny Baiboly zay mikitikitika anareo de mikitikitika ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Marina daholo ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra raha lasaina bavy. Ny voalazan'ny Baiboly de zao manoatra noho ny mpandresitsika amin'ny lalan'ilay tiatsika. Raha Andriamanitra momba atsika iza ny atohatra atsika. Marina nge ny tenin'Andriamanitra raha lasaina bavy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra. Jehova miady am'izay miady aminao. Ary ny tenin'Andriamanitra reny de marina reny tenin'Andriamanitra reny. Fa inona ny olana? Itsika indraindray tsy mahatoky an'ilay voalazan'ny Baiboly, itsika indraindray tsy mahatoky an'ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Raha manao ratsy ianao ny vadinao raha lasaina bavy, teneno indray mandeha izy, dada fa ino ty ataonao ty a, mama fa ino ty ataonao ty, ary ianao to mampirafy a, ajanony io, teneno tsotra izy, teneno tsotra, ajanony io de aza miady aminy. Ajanony dada fa tsy mahasoa anao zany, simba am'izany ianao a, mila mananatra azy indray mandeha anao indroa, faravabetsany intelo, tsy miady aminy fa mananatra azy. Averiko tsy miady aminy fa mananatra azy. Tapitra ny intelo aza miteny tsony, aza miteny manasa tanana. Fa Andriamanitra ndray tanana ny adinao. Andriamanitra ndray tanana raha tena pino ianao, raha tena zanak'Andriamanitra ianao. Manana finoana am'izany fa tsy mila mifamaly amin'ny rafivavinao ianao. Tsy mila miady amin'ny vadinao, tsy mila mifandrangotra, tsy mila manao judo, tsy mila manao karaté, tsy mila miteny ratsy, tsy mila mampiantso fokotany, tsy mila mampiantso ray aman-dreny, tsy mila manozina. Matokizy lazain'Andriamanitra. Ny teny indroa intelo ianao de avy aloha Andriamanitra ndray tanana ny adinao. Fa ivadinao io tsy maintsy miova. Ivadinao io Andriamanitra ny andray tanana azy. Fa ny problème sokirinao daholo le raha vavinao ary de andefasanao message de ampitahorinao de miteny atsy ianao de andefasan'le raha vavinao commentaire koa nandefasa message ianao valiboraingina mba mahaiza tsy ty efa fatany fa tsy ty zao raha matobe ty de mbola ny fahavalonao no mandeha satria anao tia miaino hoain'ny feoan'ny fahavalo, tia mijery commentaire ny fahavalo, tia mijery ny ataon'ny fahavalo, aiza anao ny tsy arary fo. Raha mahatsiaro anao fa mahatanjaka ny Andriamanitra ao, manan'Andriamanitra velona ianao, mendrasa n'Andriamanitra, manantenan'Andriamanitra, misy fetra ny adinao, misy fetra ny adinao raha lasaina bavy, misy fetra. Tsy voatery ampijaly anao foana ny fahavalo, tsy voatery anakorotana anapotika anao ny fahavalo. Zany mila takatsika zany zavatra zany raha lasaina bavy malala. Zany mila takatra ao zany. Fa any zany le tena olana raha lasaina bavy, any le tena problème. Itsika misy fotoana tena hoe tia miaino, tia mifamaly, ary eo ny fomba fiasan'ny fahavalo hatramin'izay. Tamin'ny andron'ny Rezeka, tamin'ny andron'ny Josoa, efa fomba fiasan'ny devoly daholo zany, mandefa feo aloha, mandefa resaka aloha, hatramin'ny andron'ny Mordekay sy Restera, ary hatramin'izao tsika miresaka zao, hatramin'izao tsika miresaka zao,
mandefa fiofoana ny fahavalo satria iny ny afa midomina anao fa raha vao tsy voazo ny dominena amina resaka ianao sy amina feo ianao mandroso foana ianao de tsisy nizaniza resy ianao zany raha lasenabavy tsisy nizaniza resy ianao zany tsy possible ny fahavalonao aresy ianao zany alefa ny devoly aloha ny analizy azafady za tsy miteny hoe ny dokotera ny devoly tsy miteny hoe dokotera ny devoly nananina fa ampitahorina ianao mivoaka ny valina analizy avy any mivoaka ny zao dia mampatahotra ianao io aretin'io zao io aretin'io zao io aretin'io zao iny aloha ny mampiororo anao de dominy iny indray mandeha ianao misy rahalahy zay vao tamin'ny terinandro ty za manko tamin'ny ray volana sy tapany lasa zay nisy aretina zay tato amiko tato za pastera nisy zavatra narary tato nanindrona be zay tato ohatrany hoe manevika ohatrany hoe mikrampy fa tena raha matory amin'ny alina ka mihodina ty tena mila tena marary zany hoe mihodina ato zany reny ao de marary de mihodina ato tena marary vo mikohaka ianao mikohaka kely na mievina ny ainao ray manontolo mila ho lasa ny ainao ray manontolo mila ho lasa vo mievina indray mare tonga de tena manindrona tsy fantatry na hoe appendicite io na ina izy tena na avokavoka marary na inona fa tsy haiko efa nisy fotoana nitsoriko fahavolom-belona an'izay teto fa fantatra hoe nisy marary io mety misy mivonto na ny saiko moa tam'izany ny devoly moa fa tsy hoe ny saiko hoe ny devoly mandefa heritseritra aminao cancer ny avokavoka io zao io appendicite io mila opérena io ny tumeur zany sisisa zany efa nalefa ny devoly daholy de tamin'ny terinandro ty nisy ray aman-dreny zay ny ao anatamiko nisy rahalahy zay efa 5 taona an'io ray aman-dreny io de netiny ny fianakaviany tao amiko tao vavako tao de netiny teo daholo le valina radio rehetra sarina avokavoka le valina radio de ao pastera ozy izy misy manindrona de mitovy am'le nahazo a mihitsy nahazo an'io ray aman-dreny io le nahazo ana tamin'ny ray volana sy tapany raha vo mikohaka de marary mievina de marary de tsy afaka mihetsika be de tena marary de tena zao de marary de mikohaka de sepotra de marary le zavatra nahazo a mihitsy nahazo an'io ray aman-dreny io fa inona ny nasamihafa azy nasamihafa azy de zao mipanika tanteraka ny fianakaviana natahotra tanteraka ny fianakaviana satria lazay ny dokotera fa tsy maintsy didiny tumeur ao amin'ny any mety mivadika cancer io hoe zao hoe mivoaka le analyse sy anina ny valina radio avy any zavatra mampatahotra daholo mampatahotra sy mampiorokoditra daholy de nijoroko vavolombelona le rangahy ohatran'io mihitsy le nahazo anao ohatran'io fa za nahafana fotsiny za tsy nila analyse za tsy nila commentaire ny olona za tsy nila resaky ny olona zavatra raha ihany ny fantatra ho ainy jesosy ny manasitra ana ainy jesosy ny manasitra ana de nanjavona le aretina tato nanjavona le anany le zavatra niny nanjavona fa ny an'le ray aman-dreny de zao nampin'ny olona commentaire zao io na sy ny dokotera sy ny analyse zao mila didiny cancer io zao io misy tumeur ao zao sy vokatry ny mety fifoana sy giara tamin'ny fatandroany zany le izy de voana ianao an'iny le ray aman-dreny de vo mainka any afaible ny areraka de na ny aretina tsy tokony hetsika raha lasa mihetsika vetivety kely ary zany daholo ny zavatra mahazo atsika ateam-pitan-dranomasina zavatra hoe mety tokony hoe tsy de makaizy io aretinao io mila sitrany ianao ary tiako ino ianao androany zay zavatra efa reanao momba ny analyzena dokotera ka hoe mila atao simiothérapie ianao mila manao an'izao ianao tsy entsina ny lalan-drahanao ka anina ka mila didina kely ao milohanao misy zareo opérenao fa misy zavatra ohatry zao ao ny avokavokanao atao an'izao ny fonao mila ananina ohatry zao ny aria ny tranonjanaka mila atao ohatry zao zay zavatra reanao rehetrarehetra foanao an-tsainao androany raha mino ianao de foano
de minoany ty tenin'Andriamanitra ity sy fa hivavaka ho anao fa possible ho sitrany ianao, possible ho sitrany ianao, possible ho sitrany ianao raha vao feo an'Andriamanitra no henonao, feo an' Jesosy no henonao, possible ianao ho sitrana ary possible ianao ho afaka. Fa be loatra ny resaky ny olona ary ny tena mahagravy be n'izy ary ianao mihitsy no misikotra amin'ny olona any. Ary tadidio fa ny olona tsy manana an'Andriamanitra, ny olona tsy manana an' Jesosy, ny olona tsy manana an' Jesosy raha vao miresaka aminao momba ny aretinao zany de tsy maintsy zava-doza foana ny resahany ianao momba ny aretinao, tsy miresaka zavatra tsara aminao zany izy hoe ay ve sitrany io e milamy io tsy de maninona io fa vao miresaka an'io ianao ka miresaka aman'olona amin'io tsy manana an'Andriamanitra ary tsy mino fanasitranana avy amin'Andriamanitra ary tsy manana an' Jesosy de tsy maintsy ho daholo ny resaky reo olo reo, tsy maintsy zao ny resaky reo olo reo. Grave be zany ohatran'io mihitsy nafaty ny tantine anay, tena efa grave be io, tena ratsy be zany tonton anay koa matin'io aretin'io, le rahalahako zay tena nahazo an'io mihitsy fa io no nahafaty azy. Ay mindanany ianao miresaka amin'ny olona tsy mino an'Andriamanitra ary maka hevitra any fa fampitahorana miampyfampitahorana ny rehanao any ary zany le izy zany daholo lay zay no mahatonga na miteny amina hoe ny areti-po de azo avy amina resaka, azo avy amina feoan'olona, azo avy amin'ny zavatra tenenin'ny olona. Fa rehefa tsy maheno feoan'olona ianao fa feo an'Andriamanitra, ary zany ny antony fandaharany ty mba horehantsika rehetrarehetra mba mila maheno ny feo an'Andriamanitra ianao fa tsy feoan'olona lavo zao ny rehanao, tsy feon'ny fahavalo lavo zao ny rehanao, fa mba mila miaino ny feo an'Andriamanitra ianao, feo misy fanantenana. Fa ianao vao mijery ary zany ny ainako taloha za zany taloha za mako mora marary fo kely taloha, mora marary fo kely taloha de io fo koa raha vao maheno zavatra mavesatra hoe ny atoandro maheno zavatra mavesatra ny atoandro de efa tsy mahita tory mandraparain'ny andro, mandraparaina ny andro de efa mijaly de efa sepotra ndray, sepotra ny ampitson'iny vao maheno zavatra mampalahelo de efa mialina nina efa tsy mahita tory, mijafajafa tena mitady torimaso fa tsy mahita ka ty amin'ny fonao no atakeny devo. Lizy tsy problème na torimaso, tsy problème na saina, tsy problème loha, tsy problème na ondana, fa problème na fo. Ary de misy maro amintsika reo le tsy mahita tory andreo manalo reo, tsy any amin'le hoe tsy problème torimaso rahalahy fa problème any aminatin'ny fo. Satria eseo ange maheno zavatra manakorotana anao foana isan'andro ary na ity fandaharan-terany misy aminareo reo tena marary fo fa zao ho sitrana ihany ianao rehefa elanyely ianao mihaino an'ity fandaharany ity maharitra hatramin'ny farany de ho sitrana ho azy eo ianao, ho sitrana ho azy eo. Ary zany ny any ampaherezako anareo mpanakiany tsy ty fivavahana, tsy ty toriteny enoy hatramin'ny farany ity fa hita tory ianao androany alina, anomboko maivamaivana ianao, anomboko salama ianao. Le tena problème atsika ngery havana de zao anisan'ny olana atsika koa le onohono onohono miaino onohono reny fiangonana za secte reno zao fiangonana zandriny reno zao reno ny tena ty reny tena tatatatatata de tsy fantatra ho akory olona io hoe iza na izy, tsy fantatra hoe olona maninona io, hitondra soa anao sa hitondra ratsy anao sa anao ratsy anao sa tsy fantatra ho akory izy, fa le feo fotsiny renao meloha de efa tsarainao izy de efa kianinao nefa tsy fantatra hoe inona ny zavatra entiny, inona ny soa entiny, le fampianarana entiny ve fa nenonao hatramin'ny farany, ny toritenina ataony ve fa nenonao hatramin'ny farany, fa le feoan'olona ny rehanao de inona nimbanao. Latsako anareo fa ataoko hoe ny 80% ny olona mpivavaka ao amin'ny fiangonako de olona nanakihana sy nanenjika daholo taloha,
olona nanakihana nanaratsy nanenjiky satria inona natonga azy nanakihana vokatry le feo re zao niny iny pasterery tininy zao hoe mpanao mazie fanavany Afrique du Sud mihitsy ny any reny izy any mandroka devoly de izy any mampiditra azy mpangoroka reny mpangorona fafoloka renan'olole sisa zay le reny ony efa nianatra fanababona olole vo miaino azy ozy ianao de babo hoe tsy sisa de io tokoa anenao fa dia ovangen'ny tompo tokoa anenao io zany le feoreanao zany demonony reny demony eny tena nanao an'zao mafinaritra de ty rehefa tena miainy toroteny reny olo reny avy eo miainy fampianarana ny akamarony aloha efa ataonao anaty olana sy anaty aretiny efa tsy mahay tapidalakale daholy vao manatona anao efa tapidalakale daholy vao manatona anao iny izy iny vao miainao ny toroteny ao de eo izy voagaga ary to tsy araky le teniny olona ary to tsy zany akory ary to tsy ary paster araka olona tsy mangoroka reny akory fa olona ny any aposiny ara manaraka zay omen'ny olona azy araka afafiny amin'ny amonjena fanan'olona aike tsy ohatry zany akory de eo le olona voagaga daholy de zany mahatonga ny olona resy lahatra avy eo moa le olona mahatsapa fanafana mahatsapa famonjena mahatsapa fanasitranana tsapany avy miaino le toroteny izy de manomboka miova any anatiny any sitrana any anatiny any afaka any anatiny any eo izy voagaga fa tsy araky le zavatra reny tsy araky le zavatra hitany tsy araky le commentaire an'olona tsy araky le zavatra tenenin'ny olona aminy raha lasy anabavy ianao zao lazaiko zao tia atsika ny tompo tia anangana ny fiainanao Andriamanitra tia hitahanao amin'ny zavatra rehetrarehetra ny tompo ary tia nasitrana ny areti-ponao fa nitetika adiny devoly voalohany mandefa commentaire ny anatin'ny lohanao izy mandefa fiseo izy mandefa resaky izy mandefa zavatra mampiororo anao izy inona ny vahaolana indrindrandrindra ianao maritsiary marary tsy akijanona manana olana tsy akijanona problema tsy akijanona io ianao zao tenen'ny paster zao aza miainy commentaire ny fahavalitsony aloha aza miaino resaky ny fahavalitsony aloha aza miaino zay lazay ny fahavalonao tsony aloha aza miaino zay lazay efa ely anao na ianao zao io aretinao io miomby io aretinao io ihany io aretinao io miagravy io aretinao io aza miaino tsony aloha fa arakaraky ny ainonao an'zany miareraka ianao miareraka de torihevitra nomeko anao mazoto miain'ny feo an'Andriamanitra manombo andao anomboka iain'ny feo an'ny tompo iain'ny toroteny ianao makahala toroteny hatram'izay io makahala fivavahana hatram'izay io andao mba manomboka andao anomboka tsika mba iain'ny toroteny mamelombelona fa za mamme fanantenananao androany fa ho afaka ianao mamme fanantenananao fa ho sitrany ianao hain'Andriamanitra manasitrana anao fa be da be zay olona hitanay zay fa anaovan'Andriamanitra fahagakana betsaka re olona efa hitanay fa nanaovan'Andriamanitra fanasitranana novain'Andriamanitra ny fiainany betsaka re fahavalo miady taminay fa menjera ho azy zay tsy zay tompoko azafady zay tsy miady amin'olona zany za tsy miady aman'olona zany ny olona miady aminay fa zay tsy miady aman'olona fa nyfantatray fotsiny menjera ho azy ny fahavalonay menjera ho azy firy zay hitanay zay firy zay olona manam-pahefana ambony ministra ny ady tamiko zay olona ambony olona milaza azy mahitahita malala ny ry malala ny za tsy miady za ndray tsy miady aminao tsy marary fo miady aminao zany tompoko mitondra mambavaka anao amin'ny tompo fo aminao zay ihany ankileko mangataka ny famela-keloko avy amin'ny tompo avelan'ny tompo any ny eloko sy ny fahotanao ny adversaire sy ny favaliko rehetra mamela ny eloko reny olo reny ny adversaireko reny zay ihany de vizy menjera ho azy ny olona la ny andro manozona pasteretina tsy manozon'olona zany za azafady za tsy manozon'olona zany na olona hitaka efa tena hoe tena mitsangana iady anapotika zao tsy manozona anao zavatra anakiray ihany natokanao tompo mamela ny eloko olona io mamela ny elo fatsifatan'izay ataony maminy raha fo aminy eny tompo aza saina ho eliny anao tompo zao zavatra ataony amiko zao de avy eo iny olo iny afaka andro vitsivitsy menjera ho azy potika ho azy resy ho azy iny za tsy miady amin'za tsy marary fo aminao zany ka ataovy zay ataonao
ka zany toriteny zany ilainao zany fampianarana zany fampianarana zany tsy voatery ady aman'olona, tsy voatery ifamaly amin'ny rafivavinao fa minjera ho azy io rafivavinao io, misaraka ho azy izy sy mivadinao io, misaraka ho azy io, rainao ny lakileny. Fa ny problème miteny le rafivavinao de mamaly ianao, miteny rafivavinao mamaly ianao, miteny ary ianao tsy aresiny rafivavinao zany raha resaka vava, anao zay makarary ny fonao ny ataony. Ary raha mbola io le mifamaly io ny ataonareo, reraka ianao ny reraka fa tsy ny rafivavinao, ianao ny reraka ary hopotika tsy hoe la ny tokantranonao. Fa andao mianatra mampiasa tetikady vaovao de tsinona akory, andao ny fonao aloha ny tsabona, andao mianatra tsy hain'ny feon'ny adversaire, aza mba mianara tsy mihain'ny feon'izaniza, de matanjaka ianao, amin'ny forme ianao, mitsaka ianao, milamina tsara ianao, mpandresa ianao, ary fahavalinao menjera ho azy, tsy maintsy mekohaka eo anoloanao reo, ny aretina tsy maintsy mekohaka, fa eo ny lakile ny devoly voalohany. Asainy ny sofinao ary ny sofinao taony ranga, eno izy elazainy ranony, zao ny ray hony ane, zao ny ray hony ane, de asehony ray ny masonao taony mahita, zao ny ray hony ane, zao ny resaky ny olona, tsy mila miainao n'izany. Zoro ny lalana, alefaso ny lalana tokonao le teny eny zay tokonao de andehanana de ho hitanao ny toy ny tompony hitantsika menova za fampianarana zany na de foy ary anova zavatra be da be amin'ny fiainanao, ivavaka ho anao hitary bavaka ho anao azao de aveo tsika anao délivrance eny ary ndao aloha tsika ivavaka hisotra ny tompo de aveo hitary bavaka ho anao sotra indrindra tompo no fahasoavanao sy ny fitahinao raha afaka nandray zany fampianarana zany zay mihitsy zay tompo fa zany teninao zany eny de anova ny fony reto ralatsy anabavy reto, anasitrana ny anatin'ny fosy fanasaina, anasitrana ny areti-po, anala reo zavatra mavesatra ritsatritra ny anatina eny zany teninao zany, ary amin'ny fiainana vaovao ana eny enao misaotra indrindra raiko amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo, amen. Arao ary zao vavaka izao fa tsy maintsy ho afaka ianao androany, arao zao vavaka izao Jesosy io fantary faty ahy ianao, misaotra anao atompo fanarezany teny n'Andriamanitra izany, mamela ny eloko tompo, mamindra fo amiko, tena tsapako mihitsy tompo mahatonga ny areti-po mahazo ahy, ary mahatonga na reraka sy faible vokatry ny commentaire ny fahavalo, vokatry ny teniny ireo tsy tia asy mankala, ary rehefa marian'ny reny a Jesosy dia miha faible ny romanalina, fa mamindra fo amiko tompo, mamindra fo amiko Jesosy, mamela ny eloko, sitrano a tompo, vonjeo aho, manolotra ny foko anao aho, manolotra ny fanahiko anao aho, hatram'izay a tompo de tena tsy tia anao, nakahala fivavahana, mieritreritra hoe pokaty zany fivavahana zany, hatram'izay Jesosy de nieritreritra hoe tsisy ilana zany fivavahana zany, hatram'izay Jesosy de nieritreritra hoe fandanimpotoana ny fivavahana, tsy manasitrana ny fivavahana, tsy mamahaolana ny fivavahana, kanefa androany Jesosy dia nampahafantarinao fa tena marina ny teninao, manafaka ianao Jesosy. Noho izany tompo, manomboka androany aho hianatra iain'ny feo anao, fa tsy iain'ny feo an'ny fahavalo tsony, fa ny feo anao no enoko, ny feo anao no enoko, hianatra iain'ny feo anao a Jesosy, ary tsy maintsy mpandresy manomboka eto, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, miala atao anatiko ato ny areti-po rehetra, miala atao anatin'ny foko ato ny areti-po sy ny alahelo, miala amin'ny anaran'i Jesosy zany areti-po sy alahelo zany,
miala amin'ny anaran'i Jesosy zany areti-posy alahelo zany, miala ny aretina rehetrarehetra atao anatiko amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy afaka Jesosy tsy maintsy sitrana, miala atao anatiko ianao ry Satana, miala atao anatiko ny devoly ny tsy fahitatory sy ny problème rehetra, miala atao anatiko ny herin'ny maizina, miala atao anatiko ny blocage sy ny barrière rehetrarehetra, miala atao anatiko ny korotana tokantrano, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Vonjeo a Jesosy eo, tsy maintsy afaka manomboka eto ary tsy maintsy sitrana, miala ny asana devoly rehetra, miala ny asana devoly rehetra, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ary afaka. Amen. Atao anatin'ity feokiry ity dia samy manao délivrance. Roay ny alahelo-po anatinao, roay ny herin'ny devoly, roay ny ozona rehetrarehetra, ny herin'ny maizina, ny aretina, samy mivavaka dia avy eo ahivavaka ho anao ao anatin'ity feokiry ity. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur toi merci. Vavaka ho anareo amin'izao fotoana zao à distance amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny télé na radio na YouTube. Zay andrenesana ho an'izy ity natambajotra serasera hafa. Vavaka Jesosy ho andreto ralahy sy anabavy reto, ho amarinonao zao teniko zao tompo, ho andreo zay tena mino rehetra, ho andreo zay tena mino rehetra, zao de zao ianao de atsapa ny kasika Andriamanitra, zao de zao ianao de atsapa ny fanasitranana. Ho andreo zay nanolo tena ho an'i Jesosy rehetra, nanolotra ny fona ho an'i Jesosy ianao, am'izao fotoana zao ry Satana miala ato ianao, miala amin'ity vehivavy ty, miala amin'ity lehilahy ty, zao de zao miala ny ozona rehetra, miala ny loharanona rehetina, miala ny fampisaviana sy ny ozona, miala amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'ny kibo, ao anatin'ny lamosina, ao anatin'ny fony vehivavy io, any anatin'ny lalandra, ny tension rehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Reo aretina rehetrarehetra tahotra sy ororo anatin'ny vatanao, reo devoly mampiororo anatin'ny vatanao, reo fanahy manapotika amin'ny fiainanao, reo ozona manapotika amin'ny fiainanao, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tapaka reo ozon'ireo, miala reo ozon'ireo, miala ny loharanona retina rehetra, miala ny fampisaviana rehetra, miala ny ozona rehetrarehetra. Ho andreo zay tena mino reo tompo, ho sitrana izy amin'izao fotoana zao, ho afaka izy amin'izao fotoana zao, ho salama izy amin'izao fotoana zao, misy fahagagana amin'izao fotoana zao, misy fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny ozony blocage sy ny fampitena rehetra, reo problème amin'ny tokantrano sy korotana tokantrano, miala amin'ity vehivavy ty, ny alahelo-po sy ratsa-po, miala aminao zany ratsa-po sy alahelo-po zany, vesana rehetrarehetra, famoizam-po rehetra, ny tsy finoana rehetra miala ao. Teneniko fa miova amin'ny fiainanao, teneniko fa miova amin'ny fiainanao, lazaiko fa miova amin'ny fiainanao, miova amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy, miova amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy, miova amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrany ianao, ametrao tanana ny fonao amin'izao fotoana zao, ametrao tanana ny fonao, didiko amin'ny anaran'i Jesosy, midinao ny fifaliana, midinao ny fiadanam-po, manomboka misy fahasambarana sy filaminantsainao, mahita tory ianao androany alina, lazaiko fa efa sitrana ianao, midina ny fanasitranana, manomboka miamatanjaka ianao, manomboka miamatanjaka ianao, manomboka miala anatinao fiaoana devoly sy ny fampitahorana, fa manomboka salama ianao ary sitrana, salama ianao, matanjaka ianao, sitrana ianao, salama ianao, matanjaka ianao, sitrana ianao, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fahagagana ho andreo zay mino rehetra mandray an'ity tambajotra serasera ty, ity fandarana ity, tonga de misy fahagagana zao de zao tononoko, fa miva ny olana, mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy.
afaky ianao amin'ny anaran'i jesosy misy fahagagana amin'ny anaran'i jesosy misy sotra tompo amen hotahiny tompontsika menakavy a maherezandrindry zay ny fandaharantsika teto araky ny efa nyteniko teto zany de isaky ny alarobia amin'ny 8 oralina ora tia France amin'ny 7 oralina tia Madagasikara no anarahantsika foana ty fandarana manokana alefako amin'ny Facebook ty mba ho atsika te ampitan-dranomasina nefa ho atsika eto Madagasikara ihany koa an'izay mandray an'izany andraisanao vavaka sy torteny ary délivrance anafana apart tao amin'ireny le havanao tsy tia fivavahany ireny apart tao any amin'ny namana marary fo amin'ny fivavahany ireny satria mahatonga an'izy ireny makala fivavahana marary ny fony malahelo ny fony misatra mavisatra ao am-ponka ity fandarany ity anasitra anazy apartao any amin'ireny le diloilo fanosorana sy namana rehetrarehetra tia serasera madasa sersera inona gasy tia frantsa ty ireny apartao de aza mamaky commentaire fotsiny raha tsy tia rary fo fa alefazy fotsiny de aza mamakary aza mamaly commentaire fa reny mako commentaire ny olona marary fo misy olona marary fo zany de manao commentaire de rehefa mamokany eo ampony izy de miasitrana ka ty fandarany ty ny tanjona ny asitrana azy dia maro no sitrana maro no afaka avoay ato daholo ny alahelontsika fa tsy maninona fa ho afaka ianao ho tahiny tompo veloma tompoko vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandeha tantety izy mba asitra